miakatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Fifaliana manokana andreraka izy no afahantsika mamerina lesona amin'ity sabaty ity. Anomboka ny lesona indray tsika araka ny mahazatra fotoanany zaza minono izao. Efa ao daholo ny ankizy rehetra, efa nahazo toerana izay tsy afaka nakany am-piangonana ihany. Eny ary andehantsika ary hihira dia hivavaka araka ny mahazatra antsika satria mila mifampiarahaba foana rehefa mifankahita. Any ao ary aorianany telo tomboka ny hira. 1, 2, 3. Manaona falita faona raha vo mahitanao manaona enao manaona tompoko. Andeha ary tsika hiaraka hivavaka agambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao zahay noho izao fotoana izao, ahafahanay mamerina ny lesona. Ampio zahay mba hahay iainy tsara, amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay vavaka. Amen. Eny ary, amerina ny lesona izay nianarantsika nandritra nyity volana ity isika. Ny lesona efa vita moa izany teo aloha no averintsika dia tohizantsika indray rehefa avy eo. Fa andeha aloha hiaraka amerina ny lohateny sy ny tsy anjery. Lohateny ary izao lesona voalohany, noforon'Andriamanitra ho ahy izao tontolo izao. Tsy anjery, izay rehetra nataon'Andriamanitra indro tsara indrindra izany. Averina, lesona voalohany, noforon'Andriamanitra ho ahy izao tontolo izao. Tsy anjery, izay rehetra nataon'Andriamanitra indro tsara indrindra izany. Eny ary rakizy, amerina kely ny lesona tany aloha isika. Tamin'ny voalohany dia maizina be teto ambonin'ny tany. Tsisy ninina hita mihitsy teto, fa maizina. Akipikely ny masinareo dia tsy mahita ninina mihitsy. Dia hoy Andriamanitra hoe andeha asiako mazava. Dia niteny Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy ny mazava. Tsara be ilay mazava dia nisy an'iny mazava iny. Dia hoy Andriamanitra hoe tsara be kosa ny mazava izany fa andeha mbola ampiko zavatra fandray. Dia tonga teo amin'ny andro faharoa nampisaran'Andriamanitra ny rano ambony sy ny rano ambany
dia iny lasa iny abakabaka io hitantsika mangamanga io ny abakabaka dia nisy ny abakabaka tsara tarehy koa nanaovan'Andriamanitra ny abakabaka fa mbola tsy afa-po izy dia miditra teo amin'ny andro faharoa amin'izay Andriamanitra hoe nampisarahana ihany koa ny rano sy ny tany reny fotsifotsy hitantsika ireny ny tany tsara tarehy ny zavatra nataon'Andriamanitra tena sy ny tany dia teny ambonin'ny tany reny nampanirian'Andriamanitra zava-maniry tsara tarehy tena nao voankazo koa izy dia misy voany reny rozorozo menamena tsara be reny dia tsara be mihinana an'ireny nasiany voninkazo mahafinaritra amin'ny loko isan-karazany dia vita tao amin'ny andro fahatelo dia miditra amin'ny andro manaraka indray Andriamanitra andro fahaefatra tsika izao iny tazanareo iny misy mazava be masoandro iny rehefa amin'ny atoandro tsy revana hoe mazava be fa atoandro ny andro dia memaizina dia rehefa aveo izy amin'ny alina indray raha vao maizina loatra dia asiako volana nasiany volana ina hoe io nataon'Andriamanitra io volana dia ireny nasiany ireny mamirapiratra kely ireny ihany koa ireny nasiany kintana dia izay nataon'Andriamanitra tamin'ny andro fahaefatra izay zany nataon'Andriamanitra tamin'ny andro fahaefatra masoandro amin'ny atoandro volana sy kintana amin'ny alina dia ny andro fahadimy dia indray tia rano tia ozy izy andeha asiako biby ao anatiny dia nasian'Andriamanitra trondro be dia be dia nasiana ny biby ngeda be iny reny feno trondro tena nasiany voromanidina eny amin'ny lanitra izay indray nataon'Andriamanitra tamin'ny andro fahadimy nasiany trondro be dia be tany anaty rano dia ny voromanidina nanidina teny amin'ny lanitra izay nataon'Andriamanitra rakizy tamin'ny andro fahadimy mahay zavatra Andriamanitra tsara tarehy ny zavatra nataon'Andriamanitra izay indray zany aloha ny lesintsika tamin'ity androany ity fa andeha ho faranantsika indray aloha ny fotoana dia ho tohizantsika indray amin'ny andro manaraka andeha arintsika fanao veloma fa vita ny lesin'androany ao ary 1 2 3 tia mifanao veloma tia mifanao veloma amin'ny herindray veloma tompoko dia mirary soa ny zaza amin'ony rehetra ba veloma tompo misaotra n'Andriamanitra indray sika ary zaza amin'ony Zaza Bodo namako tonga tao anatin'ny fandarana indray sika dia ny tantara ho arahantsika ny lesona ianarantsika dia mitondra ny lohateny hoe andro iray manokana tsara be nge ny tantarantsika ny tsy anjerintsika dia voasoratra ao amin'ny Genesis 2 indray 7 ary Andriamanitra nitany andro 7 sy nanamasina azy averiko indray ary Andriamanitra nitany andro 7 sy nanamasina azy andao aloha hiaraka merina daholo isika rehetrarehetra miara-manisa 3 1 2 3 ary Andriamanitra nitany andro 7 sy nanamasina azy bravo mahazo toerana tsara fa hanaraka ny tantara indray zany sika izao nipetraka evaka ny jeriny manodidina nitaratra avy eny amin'ny faravodilanitra ny masoandro feno hafanana omaly hariva nijery masoandro ny lentika moramora izy mila manontany an'Andriamanitra mikasika ny masoandro amin'ny alina hoy izy angamba ny heritreritra andao alaintsika sary an-tsaina izay tena niseho nandritra ny tontolo andro io naneny teo ambony lohan'ny Eva ny ratsan-kazo vorona kely miloko mena midorehitra sy maitso ary mavo no nitaingina teo mitohaka moramora Eva natsanga ny tanany ka nitsambikina ilay vorona kely ary nipetraka teo nivoaka avy ao anaty ala ny liona lehibe iray fa aleoko izany ny endriny ka nitsotra teo amin'ny tany izy ary nipetraka teo akaiky ny tongotry Eva nanafisafy ny volo malefaky ny liona Eva nanakaiky azy ilay liona
ny lalao namoaka ny endriny sary mahafinaritra tena ambozaka indray ny lolo na neny mafy toy ny anjomara avy any lavitra any ny elefanta. Nokasiany eva moramora ny soroke Adama, nosokafany Adama ny masony ka nitsiky tamin'ny eva izy. Tamin'izany indrindra naharefa eo teo akaikin'izy ireo hoe Andriamanitra izany, hoy izy ireo sambatra aoka izany, tonga tao amin'ny saha Andriamanitra. Niara-nipetraka tamin'ny Adama sy Eva Andriamanitra, nanafosafo ilay liony sady nilaza hoe manana tontolo andro iarahana isika, nomeny voasary lehibe sy manitra tsara Eva ka naseho ny azy ny famoasana izany sy ny fizarazarana ny asiny. Nozarainy Eva tamin'ny Adama izany, nanandrana ny ranomamy izy avy eo. Avy hoy Andriamanitra, andao izany toerana isika. Nitsangatsangana tao Edena izy telo ireo, tao amin'ilay zaridaina manokana noforoan'Andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva irery ihany. Naka felam-boninkazo Andriamanitra ka nomeny an'i Eva izany. Naka voankazo teo amin'ilay foto-boaloboka lava be ihany koa izy. Ho tianareo ity voaloboka ity hoy izy. En'ny Adama sy Eva fotoana ela ny alohan'ny nahitany azy ny fikorinan'ny renirano lehibe mahamirapiratra toy ny misy demondra kely maro be ny rano tarafin'ny hazavana vao maraina. Mizara renirano kely 4 io renirano lehibe io rehefa mivoaka ny saha Edena. Nandany tontolo andro niaraka tamin'ny Adama sy Eva Andriamanitra. Nanandrana sakafo vaovao i Adama sy Eva. Nitsambikimbikina sy niazakazaka tany anaty bozaka izy ireo. Nanampy ny anjely nanao hira fiterana ho an'Andriamanitra ihany koa izy. Nitazy sy nanamasina ity andro ity aho hoy Andriamanitra, nanazava rehefa niara-paly tamin'io andro io izy ireo. Satria nitsahatra tamin'ny famoronana ity tontolo vaovao ity ho sabata ny andro 7 rehetra. Io no andro manokana iarahantsika. Nisy hariva sy maraina namaritra ny andro 7 ny tontolo. Io no farany herinandro voalohany sy ny tany vaovao mahafinaritra izay nofonon'Andriamanitra. Sabata voalohany indrindra. Mbola tonga amintsika hatramin'izao isaky ny andro 7 ny sabata. Io ny fotoana manokana izay iarahan'Andriamanitra ifalitsika amin'ireo zavatra rehetra izay noforoniny ho antsika. Akory aby atsika rakolonga, faly indrindra ny tenako tratry ity sabata mahafinaritra ity, izay fotoana ifanomezantsika iarahana mamerina eto indray ny lohahevitra. Momba izany sabata izany indrindra ny lohahevitrintsika dia ny lohahevitra fahatelo izay manao hoe ny andro tsara indrindra, ny andro tsara indrindra. Ny andalan-teny izay niarahantsika nanao tsenjery dia hitantsika tao amin'ny Genesis 2:2-7. Genesis 2:2-7 manao hoe ary Andriamanitra nitaha ny andro 7 ka nanamasina azy, ary Andriamanitra nitaha ny andro 7 ka nanamasina azy. Genesis 2:2-7. Eny rakizy namako, tiany Jesosy itsika hatsapa, fa fanomezana manokana ho antsika tsirairay avy amin'Andriamanitra ny sabata. Natao izany mba hanofosantsika mpifitahiana, ary andao angeo arahantsika ny tantara ho hitantsika eo izany. Movy ianao efa nijery fanomezana iray izay noraisinao ary tsy nahatsiaro hoe iza ny olona nanolotra an'izany ianao. Fony Andriamanitra nahary izao tontolo izao rakizy dia fantany fa maro ny zavatra izay mahafinaritra ny manao azy ka mety ho adinon'ny olona izay natolotra azy ireo, izay voary tena mahafinaritra rehetra. Mety hanadino azy mihitsy azy izy ireo noho izany dia nanolotra ho azy ireo fanomezana iray miavaka tokoa Andriamanitra. Efa niafara ary ny andro 9 tamin'ny famoronana tamin'izay fotoana izay. Niaona tamin'ny Adama sy Eva teo ambanin'ny alokaloky ny hazon'Andriamanitra. Hitanareo ve iry masoandro mody iry? Izany ny fanontaniana mety ho napetraka Andriamanitra. Tiako ny mijery ilay lokon-danitra somary manopy mavokely dia miova volomparasy dia mivadika mena rehefa miletika amin'ny masoandro. Ary ianareo
Rehefa teo ampijerenany masoandro mody Damaseva rakizy tamin'ny andro voalohan'ny ainany dia niaino an'Andriamanitra nanazava ny filetean'ny masoandro izy. Rehefa niletika masoandro dia nanomboka ny andro vaovao. Hoy Andriamanitra nanazava ny zavatra rehetra izay nataonay teto amin'ity tany ity dia fanomezana ho anareo. Maro ny zavatra mahafinaritra sy mahaliana izay azonareo hifaliana. Mbola mila fotoana mahakitra nefa ianareo hamantarana izany rehetra izany. Noterizinay mandraka ankehitriny anefa ny fanomezana tsara indrindra. Izy io dia tsy inona fa andro iray dia ny andro fafito izany, sabata no itsointsika izany. Andro iray antsoina hoe sabata dia hamatatra bebe kokoa ny amin'izany Damaseva. Nanazava Andriamanitra hoe faly aoka izany izy sy Jesosy ary ny fanamasina tamin'ny zavatra rehetra izay nohariany. Rehefa mananjanaka ianareo ary mananjanaka ny zanakareo ka hianatra bebe kokoa momba ity izao tontolo izao ity dia ho sahirana aoka izany ianareo. Tianay ho azo antoka hoe hanana fotoana ampy ianareo hiarahana aminay ary hahatserovana fa nanao izao tontolo izao iray manontolo anareo manokana izay. Noho izany dia nametraka andro manokana izay isaky ny farany herinandro. Andro iray masina izay miavaka amin'ny andro rehetra. Amin'izany andro izany no ahafahanareo mitsahatra amin'ny fisaintsainana momba ny zavatra rehetra izay nanirana anareo nandritry ny herinandro tamin'ny herinandro. Dia hiaraka aminay mandritry ny tontolon'ny andro ianareo. Azontsika alaina sary an-tsaina ange ny zavatra mitranga amin'ny sabata. Sabata izay maraina voalohany niarahany Damaseva tamin'Andriamanitra. Angamba izy ireo nandrian'Andriamanitra nilaza hoe mahatserova ny andro sabata namasina azy izay fotoana voalohany nitenenana izany. Azonao an-tsaina ve ny feo midobodoboka izay mameno ny tontolo? Nanao hira dia hira natonkom-pihira manokana ho azy ireo angamba ny anjely. Ary nitendry zava-maneno mahafinaritra. Nolazain'Andriamanitra tamin'ny Damaseva angamba ny halehiben'ny fahafinaretan'izy ireo tamin'ny fanaovana ny dravitra ity izao tontolo izao mahafinaritra ity. Andro mahafinaritra re izany. Ya Damaseva dia nanokana ny minitra tsirairay avy hiarahana tamin'ilay Andriamanitra mahafinaritra izay nahary ireo rehetra ireo izay tena nahafinaritra tokoa. Tena tiantsika aoka izany izy. Azo antoka fa izany no resaka ny fanaovan'ny Damaseva rehefa nandinika ny zavaboary. Izay olona tena tiantsika ihany no mahavita manao zavatra rehetra ho tonga lafatra. Ny fitiavany dia mameno ny fitiavana atsika. Ary izany fitiavana izany dia ato an-tsaintsika mandrakariva. Ya Damaseva rakizy dia niarany tety ny sahedena tamin'Andriamanitra isa-tsabata. Tsaroany izy ireo isa-tsabata hatrany ny fomba naharian'Andriamanitra izao tontolo izao sy azy ireo. Ny fomba nahariany sy ny halehibe ny fitiavany azy ireo. Isika ihany koa dia afaka miaraka amin'Andriamanitra mandritry ny iray andro manontolo rakizy dia tsy inona izany fa isaky ny sabata. Miarabantsika Tanora Zandriny ary anjaratria indray izao ny mamerina ny lesona fahatelo. Nanana lohateny vaovao tsika izay inoko fa hainareo tsara sy tanora namako dia hoe hitanareo izy izao avy eo tsy ho hitanareo. Hitanareo izy izao avy eo tsy ho hitanareo. Ny tsenjerintsika dia hita ao amin'ny Salamo 9:7 mino fa efa haintsika ihany koa. Isaotran'i Jehovah izay manome sainay ary na amin'ny alina aza dia mananatra amin'ny foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah fa eo ankavanako izy dia tsy angozozo aho. Izay ny tsenjerintsika. Ny hevitra sy ny teny izay nampitaina tamintsika tany nandritra n'iny herinandro iny na ny afatra ihany koa izany dia hoe lasa ivon'ny fiankonantsika Kristy rehefa mamaly ny fitiavan'Andriamanitra isika. Inona ary ny zavatra nambara tao anatin'izany.
tantaran'i Jesosy no narahantsika nandritra ny herinandro, ary nakany amin'ny sinagoga mandrakariva Jesosy indrindraindrindra isaky ny sabata satria izay nazatra azy, ary nanao fanompoam-pivavahana tany izy. Rehefa andray andro tahaka ny mahazatra azy dia nandeha niverina tao a Nazareta izay tanàna nabe azy izy, ary nandeha nakany ny sinagoga. Tao anatin'ny fotoana anankiray dia nifantoka teny amin'i Jesosy avokoa ny fijerin'ny olona, nifantoka tamin'ny zavatra nampianariny sy nilazainy, satria Jesosy tokoa dia mandray anjara rehefa tonga ao am-piangonana. Namaky teny izy tamin'izay fotoana izay dia nijery azy ny olona, nandinika azy ary nibanjina azy, ary nahatsiaro ireo zavatra efa notantarain'ny olona mahakasika ny fahagagana, ny fanasitranana izay efa nataony tany amin'ny tanàna hafa. Rehefa nilaza mahakasika n'ilay teny soratra masina izay nivakiany Jesosy na nanazava an'ilay izy zany, satria tokoa moa hainy Jesosy tsara ireo tantara ao amin'ny testamenta taloha, dia nanjary nitondra fisalasalana teo amin'ireo olona izany. Latsaka tao anatin'ny fisalasalana ireo vahoaka izay niaino azy, ary lasa tsy nibanjina an' Jesosy intsony izy ireo, tsy nifantoka tamin'i Jesosy intsony, ny fiankohofana sy ny fifantohana izy ireo. Nanjary nitondra fikorontanana izany, nanjary niteraka fifamaliana tao am-piangonana izany, ary niteraka sain-dratsy sy fikasan-dratsy teo amin'ireo olona ireo satria naniry ny hamono an' Jesosy izy ireo. Lesona lehibe izay noraisitsika nandritra ny herinandro izany tanora namako. Rehefa tsy Jesosy no atao ivo ny fiankohofantsika dia zavatra hafa no mety amin'izeo. Fa rehefa mamaly ny fitiavan'Andriamanitra isika, manaraka n'ireo zavatra tsara indrindra izay nataon'Andriamanitra tamintsika, ny fitiavan'Andriamanitra izay nasehony tamintsika no saintsaintsika mandrakariva sy banjintsika, dia manjary ho lasa Kristia no ivo ny fiankofantsika. Rehefa tsapantsika izany fitiavana nasehony izany, ny famonjena izay nataony, ny fanasitranana nataony, ireo zava-mahagaga izay ataony amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro, dia lasa izy no ivo ny fiankofantsika. Ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro andro tanora namako dia nampahafantatra antsika fa Jesosy no tokony ivo ny fiankofana kristianina marina rehetra, ary nanampy antsika hatsapa ihany koa izany lesona izany mba haniry anao an'i Kristy ho tena ivo ny fiankofantsika, ary hamaly ihany koa ny antso izay ataon'i Jesosy amintsika mba hibanjina azy sy hifantoka aminy amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Mino fa nanampy antsika andray fanapahan-kevitra izany, ka rehefa tonga ao am-piangonana isika, misy famakian-teny eo, na misy toriteny eo, na misy olona mihira eo, dia mba Kristy Jesosy anie no ivo ny fiankofantsika, ary hifantoka amin'izany isika tsirairay avy. Izay ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro, dia mirary soa antsika Tanora Zandriny. Mandram-piona indray dia fahaly hatrany tavaraka amintsika miaraka mianatra ny ten'Andriamanitra ry tanora ry Zatovo namako. Loha hevitra manaraka mbola miresadresaka ny tantaran'ny Solomona ihany isika mianakavy, ilay mpanjaka Endry. Ny tanjona moa zany sy mifandrina dia zao hoe mba hanapahendrena koa isika zany, indrindra amin'izao taona vaovao zao, mba ho lehilahy sy vehivavy endry ampy izay ilay adalàna. Misy dia fantatra mihitsy amin'ny adalàna dia mahazo anaram-bositra fa afaka ny ho endry ianao tahaka ny Solomona. Trano ho an'Andriamanitra, izay indray ny lohateny izay rahantsika mandinika zany zao hoe trano ho an'Andriamanitra. Ao amin'ny tantara faharoa toko 5:17 misy ny andininy fototra dia zao ny voalaza: ary efa toy ny feo iray no fandrenesana ny mpitsoka trompetra sy ny mpihira, raha ny dera sy ny saotra ny Jehovah izy, ka noho ny nanandratra ny feony izy sady nampaneno ny trompetra sy ny kipantsona sy ny zava-maneno isan-karazany, ka ny deran'i Jehovah fa tsara izy
fa mandrakizay famindram-pony de feno raona ny tranony Jehova. Zay zany zavatra nitranga atao am'le trano ho an'Andriamanitra, atao am'le trano Jehova, nisy rahona, feno rahona, feno voninahitra Jehova lay trano. Satria nahoana? Toy ny feo ray ny mozika sy ny feo mipira. Zany zavatra mitranga atao amin'ny tranon'Andriamanitra. Ohatrany mampanonofo hoe rovinana eo amin'ny trano, ao amin'ny trano fiangonana zay iangonantsika ankehitriny no mba hoe ohatra feo ray. Feo ray misy voninahitra aterany fa tsy hoe feo ray mitabataba. Indraindray rehefa ao am-piangonanao de tena feno tabataba. Ary tsika Zatovo ny tena ohatrany hoe lohany amin'ilay mitabataba de mikoritsiritsika de miresadresaka. Ohatrany tsy tsapantsika mihitsy hoe ao am-piangonana nge sika. Tsy any anaty bus tsika, tsy any am-pianarana isika fa ao am-piangonana. De nona any an-tokotany feo ray mitabataba ny eno am-piangonana. Rehefa jerena akaiky, indrisy toy isika Zatovo ny tena mitabataba. Manasa antsika aloha zany raha mba ho feo ray ihany de tsy feo mitabataba fa feo ray, miray saina, miray fo, miray feo, indrindra rehefa mideran'ny tompo. Fa tiany anankiray tsara marina amin'ity lohahevitra ty hoe trano an'Andriamanitra ity i Solomona de anisan'ny manatitra fanatitra ao amin'io trano, nanao fanatitra ao amin'io trano ary nikena izany fanatitra izany. Ary tanora namako, isika ve efa mba manao fanatitra ao an'Andriamanitra? Fampivavahana tena tokony atao zany. Misy amintsika miteny hoe za mbola tsy mikaramako, za mbola tsy miasako. Inona moa fanatitra ao ataoko eo? Kanefa tsika de manana crédit, manana hividanana sakafo sy ny sisa. Fa rehefa any am-piangonana tsika ohatrany hoe tsy manana mba hatolotra ao an'Andriamanitra. Mampirisika anao hanao ezaka ny am'izay vola azonao atany amin'ireo ray aman-dreny na tsy fantatra hoe mba azonao nanananao mba manokana ao an'Andriamanitra. Manaova deny zao sahady fanatitra ao an'Andriamanitra. Fa zany ihany koa ny fahombiazan'ny Solomona, ary isaky ny makany am-piangonana izy de manatitra fanatitra. Ary ny hira izay atao am-piangonana de tsy misy hoe maningana fa feo anankiray mitovy amin'ny mozika izay maneno na kipantsony io, ninninona tendreny eo de mitovy. Tsy misy hoe hafa. Rehefa mihira ianao zany de ataovy tena mitovy. Rehefa mitendry ianao satria maro amintsika tanora koa no mitendry aza atao hafa ny fitendrinao fa ataovy mitovy ho an'ny mpira rehetra. Fa zany rehetrarehetra zany ny tokony hitranga ao amin'ny trano ho an'Andriamanitra. Voaraintsika ve ny hafatra? Manova fampiarana ary fifaliana ilay Franco ho amin'ny manaraka indray. Zay ry seha.
miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharan'izao amin'ny anaran'i Jesosy a ny tenako ary manasanao anaraka ny famerenana lesona fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe Jehovah ny mpanjaka. Mandeha isika hivavaka fohy. Rainay mpaminodra fo misaotra anao izahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa hanome ny teninao ianao anay mba hanadio anay mangataka ny fahazavon-tsaina avy aminao tonoana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Toy izao tsy anjerintsika, Jehovah ny mpanjaka, mitafy voninahitra izy, Jehovah mitafy eny misikina hery izy, ary izao rehetra izao a nampitoerana ka tsy hetsika. Ao amin'ny Salamo 3:7 no ahitantsika an'izay. Lafiny 5 amin'ny fiandrianan'Andriamanitra na ilay atao amin'ny teny frantsay hoe souveraineté a, ao amin'ny bokin'ny Salamo no hitantsika tamin'ity lesona fahatelo ity. Voalohany, famoronana ny fototry ny fiandrianan'Andriamanitra. Faharoa, Andriamanitra ny mpanapaka izao tontolo izao. Fahatelo, izy ihany koa no mpitsara. Faefatra, manao fanelanelana ho an'ny vahoaka ny Andriamanitra noho ny fanekena izay nataony tamin'izy ireo. Ary fahadimy, ny fototry ny fanjakan'Andriamanitra dia ny lalàn'ny fanekena. Voalohany ary, Andriamanitra ny mampamorona azy. Araka ny Salamo 4 izay nianarantsika tao anatin'iny lesona iny dia misy hevi-dehibe roa ao anatiny. Andriamanitra ny mpamorona ary faharoa ny olombelona no satom-poninahitry ny voariny. Izany hoe isika olombelona dia voary manana ny maha izy azy ka afaka hatakatra hoe iza no nanao antsika ary iza no mendrika hiankofa antsika. Marihina izany fa araka ny Salamo 117 dia tsy nahary ny olona fotsiny Andriamanitra fa nataony olony sy ondry fiandriny. Maneho izany fa ny fanirian'Andriamanitra ho an'ny olombelona dia hanana fifandraisana hety amin'ireo vahoakan'ireo, nataony hoe olony sy ondry fiandriny. Tsy azontsika ho ditsita ny mahazava-dehibe ny famoronana ao amin'ny fampianaran'ny soratra masina iray manontolo. Ny famoronana ny fototry ny fanjakan'Andriamanitra, izany fototry izany no tokony ho anton'ny fiankofantsika aminy. Ny famoronana koa no anton'ny sabata satria azo ambara fa mandraka ankehitriny dia miantso ny olona rehetra ilay anjely ao amin'ny Apokalipsy 4:17 rehefa avy nitanisan'ny mampamorona an'Andriamanitra izy dia izao no teneniny hoe miankofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny loharano ary ny ranomasina. Hiditra eo amin'ilay faharosantsika hoe Andriamanitra amin'ny mahampanjaka azy. Mifandray akaiky amin'ny mahampamorona an'Andriamanitra, eny tsy afa-misaraka mihitsy ireo, ny mahampanjaka sy ny mahampanapaka azy. Mitafy voninahitra sy fiandrianana hery Jehovah. Hodidinin'ny rahona sy ny aizim-pito izy. Nefa koa mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy. Salamo 4:102 no ahitantsika an'izay. Miseho amin'ny asa famoronany sy ny famonjeny ary ny fitsarany ny fanapahan'Andriamanitra. Namorona izao tontolo ary rehetra izao Andriamanitra noho izany dia azy izany, izy ny mpanjakany. Andriamanitra amin'ny mahampanjaka azy ny loharanon'ny fiadanana sy tokon'ireo zanany. Miaika mandrakariva ny fiandrianan'Andriamanitra nefa ireo ratsy fanahy izay mandà sy maniratsira ny tompo ary mampahory ny olony. Miantso antsika nefa ny soratra masina hoe ianareo izay tian'i Jehovah mankahalà ny ratsy. Ao amin'ny Salamo 7:10 izay. Satria Andriamanitra ny mpanjaka ny tany rehetra dia tokony mifaly sy hankalaza tsara azy isika. Fahatelo ao amin'ilay hoe fiandrianan'Andriamanitra dia izy no mpitsara, amin'ny mahampitsara azy indray. Mpitsara Jehovah satria mpanjaka izy. Teo amin'ny Israely fahiny dia ny mpanjaka no namoaka ny didim-pitsarana amin'ny mahafitsarana sy ny raharaha-pitsarana azy. Amin'ny mahampanjaka azy dia manome lalàna koa Andriamanitra. Salamo 7:7 ary mpitsara ihany koa izy. Salamo 8:7
manambana ny animbany lamina efa napetraka-andriamanitra teto amin'izao tontolo izao anefa ny ratsy fanahy kanefa hitsara izao tontolo izao ny tompo ka ma ny fanapahan'ilay ratsy. Ny salamo 5:7 dia manamarina fa hitsara marina Andriamanitra mpitsara antsika. Noho izany tsy tokony hatao ohatra ny asany amin'ny mampitsara azy isika raha tsy hoe anga miandany amin'ny ratsy isika. Ny tanjon'ny fitsaran'Andriamanitra mantsy dia ny andavo ny iray, izany hoe ny ratsy fanahy, ary hanandratra ny iray, izany hoe ireo mahatoky amin'Andriamanitra. Ny fampiarana ny didim-pitsaran'Andriamanitra amin'izao tontolo izao dia hialohavan'ny fandinihan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona sy ny fikatsahan'ny olona azo fonjena. Ankalaza ny fitsaran'Andriamanitra ireo mpino, tsy hoe hifaly izy noho ny fandringanana ireo ratsy fanahy satria mahatoky amin'ny mahatoky amin'ny fanantenany Andriamanitra ary manafaka ny tsy fananantsininy. Andininy fahefatra amin'ny zavatra ho resahantsika dia izao hoe Andriamanitra dia manana ny fanekena. Manome tokony vahoakany mantsy izy izay nanaovany fanekena fa tsy hahafoy azy ireo. Tsy izany ihany anefa no ataony fa manao izay hiazonana azy ireo ho eo aminy izy mba hahatonga azy ireo hitoetra tsara. Mamela heloka ary manoro lalana sy ny tahy ary manome herin'ny olony Andriamanitra. Salamo 5:9 ka hatramin'ny 1:10 no ahitantsika an'izany. Nataony fitsaran'Andriamanitra mba hampitodiana ny olona ho amin'ny fahamarinana sy hanehoana fa mihevitra azy ireo Andriamanitra. Rehefa mahatsiaro ny fanekena Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho ny hoe mahatsiaro izany izy satria misy asa ataony mandrakariva. Tahaka izany koa, rehefa nantsoina mba hahatsiaro ireo fahagagana nataon'Andriamanitra sy ny fitsarana ny olona, dia midika izany fa tokony hivelona amin'ny fomba izay manome voninahitra an'Andriamanitra izy ireo. Ao amin'io fanekena io, ny antso voalohany indrindra mety efa amin'ny vahoakany dia ny toerany ho mahatoky amin'ny fanekena amin'ny alalan'ny fitandremana lalàn'Andriamanitra. Ary izay indrindra no idirantsika amin'ilay fiandrianan'Andriamanitra farany dia hoe izy manome lalàna, Andriamanitra sy ny lalàna. Satria andrinan'ny fahamarinan'Andriamanitra dia nahatsiaro ny fanekeny mandrakizay izy. Dia ilay teny izay voadidiny. Ny lalàn'Andriamanitra ny fototry ny fanekena. Ny tainy vavolombelona dia manondro ny lalàna sy ny fitsipika izay hifehezan'Andriamanitra ny fiainana ara-pivavahana sy ara-piarahamoniny ny vahoakany. Marina indrindra ireo mpanao salamo ary maneho taratra fa nampitoerina ka tsy hetsika ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny tontolo izay nohariany sy tohanany. Tsy fifandrifian-javatra arak'izany ao amin'ny lohahevitra soratan'ny boky, ny mpanoratra ny boky salamo ny didin'i Jehova. Ny fomba fijerin'ny mpanao salamo dia mitovy amin'ny hevitry tsy mitovy loatra amin'ny fijerin'ny ankamaroan'ny olona ankehitriny hoe masika loatra Andriamanitra ary mametraka lalàna enjana izy ka izay tsy mitandrina an'izany dia ahazo sazy enjana. I Davida dia milaza fa ny teny vavolombelon'i Jehova dia manova ny fo, mampahendry ny kely saina, mahafaly ny fo ny lalàny ary mampahazava ny maso. Ny fanaovana fanekena amin'Andriamanitra dia midika ho fananana fifandraisana hety aminy. Eto am-pamaranana ary dia izao no amitianantsika azy. Raha manohy ny fandinihana ny bokin'ny salamo isika dia zava-dehibe ny atserovantsika fa tokony ho vakiana ampisaintsainana ny toetra an'Andriamanitra. Be fitiavana izy, feno fahasoavana sy ny drafitra hoentiny mamonjy sy mamerina izao tontolo izao amin'ny laoniny. Mahavariana tokoa mantsy ny mahita ny fifandraisan'ireo lohahevitra ara-baiboly 5 ny anarantsika tamin'ity herinandro ity. Io fifandroizan-kevitra io dia manomboka ary mitoetra amin'ny fanambarana an'Andriamanitra ho mpamorona. Ny fandavana io fahamarinana fototra io dia fandavana an'Andriamanitra ho mpanapaka ity tontolo misy antsika ity sy ho mpitsara ambony indrindra ny olombelona tsirairay. Ny fanekena an'Andriamanitra ho mpamorona dia hitarika antsika anaiky ny mahatompo azy eo amin'ny fiainantsika sy ny zony hitarika sy hananatra antsika raha ilainy izany. Izy raha teo no mpitsara antsika, maniry hanana fifandraisam-panekena feno fitiavana amintsika ny mpamorona antsika. Ny Baiboly dia mampanantena fa ho fanandramana mamy
sy mampahery ny fankatoavana azy sy ny fiarahana mandeha aminy. Ka ho amintsika anie zany tenin'Andriamanitra zany, ka hanao an'Andriamanitra ho tompon'izao rehetra izao, anaiky azy ho pifehny zavatra rehetra sy hifehny fiainantsika izy. Andeha isika hivavaka ho famaranana izany rehetra izany. Raha tsara nasehonao anay fa ianao ny mpamorona mpahary izao rehetra izao, manam-pahefana ianao amin'ny tany rehetra ary te hanana fifandraisana tsara aminay ianao, ary izahay dia anaiky anao sy ny lalànao ka hisy firindrana eto amin'ity tontolo izay misy anay ity. Ampio izahay mba hankalazanao mandrakariva hideranao amin'ny maha-Andriamanitra tsaranao araka ny hitanay tao amin'ny lesona izay nampianarinao anay. Tonononay ary asandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany izany vavaka izany. Amen. Mianatra eo tongotrao